Izay ny amin'ny vaovao iny fa manoloana ny savorovory eto amin'ny firenena. Ilaina ny fandraisana andraikitry ny rehetra ary ny fitondrana vahaolana hoy ny fikambanana asandrato ny fireneko. Mitondra fanazavana mahakasika izay indrindra ny profesora James Ratsima, filohan'ny fikambanana asandrato ny fireneko. Raha antsika miaina tokoa amin'izao fotoan'izao fa mandeha daholo ny fandrahoana na ny savorovory tanteraka amin'ny firenena, na ny mpandraraha rehetra, na ny syndika, na ny tafika rehetrarehetra, dia misy fivoriana etsy roa. Hitantsika taratra amin'izany fa tsisy zavatra mandeha intsony eto amin'ny firenena fa mikorotana tanteraka. Misy manakorotana tokoa ve ao ambadika izany, inona ny ao ambadika politika azo resahana amin'izany. Ka maly an'izany fanontaniana izany mihitsy izahay amin'ny herinandro ambony iny, dia anasana ny mpanao gazety rehetra anatrika izany fa tsy maintsy misy kosa rehefa mafampanoatra an'io ny raharaha eto amin'ny firenena dia mitsangana daholo ny antoko sasatsasany sy vondron'olona milaza fa tsy mahaleo tena amin'ny malagasy. Ary efa nanaparitaka an'izany efa hatramin'ny ela izay hoe tsy maintsy 8 eo ny amboarana ny firenena fa tsy ho avela amin'izao, tsy maintsy mandray andraiky tsika menakavy. Inona no ataontsika rehefa azotsika ilay fahaleovan-tena? Mbola ny boloky ny vazaha sy ny namany rehetrarehetra mpanabataba ireo ihany ve no hitondra ny firenena. Ka amin'io fanasana ny mpanao gazety amin'ny valan-dresaka ataonay ao amin'ny live hotel io dia anazava tanteraka ny fandehan-draram-pirenena izahay.